Ry havana, ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo iray any an-danitra, misaotra anao hatrany izay afaka mihaona aminao amin'ny alalan'ny teninao, izay aina tokoa ho anay Tompo, ary indrindra mampitombo ny finoana sy ny fahatokiana ianao, koa dia mamindrafo amin'izay nataonay ka tsy sitraka ao, ary tahio hatrany ny fotoana tahaka an'izao, ary ny fiainanay iray manontolo mba hoe ho anatrehanao Tompo, ary hifidy ianao mandrakariva ho tombo sy mpamonjy izahay, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Tiavana, ao amin'ny Eksôdosy toko faharoa amby telopolo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo no ahitantsika ny nanaovan'ny zanak'Israely mbola-kely volamena. Rehefa hitan'ny olona fa elaela Mosesy tsy nidina avy teo an-tendrombohitra Sinay, andray ny didy folo avy amin'Andriamanitra dia niangona teo amin'ny hatrehan'ny Arona izy ireo, ka niteny hoe amin'ny anaran'i Jesoa: mitsangana ka hanaovy Andriamanitra izahay, hitarika antsika eo aloha, fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Egipta dia tsy fantatray izay nanjo azy. Amen. Eksôdosy toko faharoa amby telopolo, ao amin'ny andininy voalohany izany. Dia hoy ary Arona: esory daholo ary mikavina volamena eny aminareo, dia ndao hanamboarantsika ombilà kely volamena izany, ary dia nataony hoe: iny ho Andriamanitra ao ry Israely io, izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Eksôdosy toko faharoa amby telopolo, andininy fahaefatra tapany farany. Dia inona ho ianareo? Nanateran'ny olona fanatitra hodorana sy fanatim-pihavanana izany, ary nipetraka hihinana sy hisotro ny olona, dia nitsangana hilalao. Reto ry havana, misy lafin-javatra dimy izany izay mampiheritreritra, izany hoe mampandinika antsika amin'izao loha hevitra hoe lehibe ny fiandrian'Andriamanitra izao izany. Voalohany, natao mitovy amin'ny andriamanitry ny Egiptianina, izay ilay antsoina hoe Api, satria io izany ilay omby mivavaka amin'izay ny Egiptianina, dia izay no nahatonga an'iny aloha izany, natao nitovy amin'izay izy. Faharoa, natao tao anaty lasitra ho tonga sarin'ombalakely volamena, izany hoe ity Andriamanitra sampy ity dia noforonin'ny sain'olombelona, noforonin'ny fahalalany, izay izany ilay izy. Ary fahatelo, namboarina na nohatsaraina tamin'ny fandraka. Midika koa izany fa mbola nandaniana hery ihany koa sy nandaniana fotoana ny fanamboarana azy. Fahaefatra, tsy manana faharetana ny olona, mora mivadika amin'Andriamanitra, mora manangana Andriamanitra hivavahana. Jereo angely hoe te hahita mihitsy izany izy hoe efa ela be Mosesy any ka andao indray hanaovana zavatra aloha hanaovan'Andriamanitra, fa iny tsy fantatra izay efa rany. Ary fahadimy, azo lazaina hoe te hahita maso an'Andriamanitra ny olona, ka dia nalaony mihitsy nanao ombilà-kely volamena. Hitantsika teo sady nanaterana fanatitra, foazana maraina nanaovana an'izany, ny hihinana, ny lalao, inona zavatra samy tahaka izany nentina nanompo an'ity ombilà-kely volamena ity. Araka izany ry havana, dia tsy hanana mihitsy ny fiandrianana an'Andriamanitra ity sampy izay noforonin'ny ny sain'olombelona ity, ary nandaniana ny volamena izay teny amin'ny tsirairay avy. Tena tsy hanana ny fiandrianana izay anahan'Andriamanitra mihitsy ity. Noho izany dia hoy ato hoe mampiheritreritra, mampiheritreritra satria mahagaga fa tonga dia malady mivadika ny olona hoe iny Andriamanitra nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Hay, izany tena mahatezitra an'Andriamanitra izany. Koa amin'ny fiainantsika izao dia tsara ny mandinika hatrany izany, fa voalohany ao ka hana faharetana. Amin'ny fanompoana ny tombo ty aza mora mivadika amin'ity tahaka an'ity ombilà-kely volamena ity, fa mbola misy ombilà-kely volamena amin'ny androntsika izao. Aoka tokony tompo mandrakariva isika, fa raha nangataka taminy anio dia mety hahazo vanim-bavaka ianao raha pitso na raha afaka pitso na raha afaka iray volana, fa aoka tokony tompo mandrakariva izany isika. Amen. Mivavaka isika. Tompo, isan'andro dia mangataka aminao izahay. Ampio izay Tompo, mba
tsy ho takan'ireto vahoakanao reto, ka tia hita Andriamanitra azo tsapain-tanana sy hita amin'ny maso, fa dia ampitomboy hatrany ny finoana sy ny fahatokinay fa ianao ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina dia Andriamanitra velona ary aty am-pona etsy avy avy rehefa nandray anao mpitombo sy mpamonjy izay, dia tonga amin'ny hira koa izany ampy ho anay Jesoa. Mangataka izany aminao izay amin'ny alalan'ny fanahy masina tokoa mba ho tanteraka aty anatinay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa Tompo. Amen.